Manaja ny Ray AMAN-DRENINAO. Zay ndray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo ity manaja ny Ray AMAN-DRENINAO. Hoy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Exodus 20 ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany zay meny Jehovah Andriamanitra anao. Hoy ny Baiboly hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Isika tanora, isika zay mbola manana ray aman-dreny dia natao hanaja ny ray sy ny renitsika. Tsy natao hanambanimbany ny ray aman-drenitsika isika. Ary ny olana ndraindray rehefa mba nahita fianarana kely bac plus 4, bac plus 5 dia lasa manambanimbany ny ray aman-dreny. Hoe tsy mahay ninino nareo, efa niloza ny toetrandro nareo, efa tsy andro nareo tsony zao. Zany zao ny fomba fitenin'ny tanora amin'ny ray aman-dreniny amin'izao. Ambaniana hoe tsy mahay ninino, efa loza ny toetrandro. Tena ilaina ny fianarana ary ilaina ny manana diplôma, fa ny fanomezan'Andriamanitra antsika diplôma tsy natao hanambanimbaniana ny hafa mihitsy, indrindra ny ray aman-dreny izay nampianatra antsika. Mety illettré, mety tsy nianatra mihitsy ny ray aman-drenitsika, fa tsy natao hanambanimbany. Nanomboka oviana moa ny diplôma na tonga antsika ho lasa manam-pahaizana, hoe fona amin'ny teny vahiny hoe plus intelligent. Tsy midika ninina ny diplôma. Mora ve zany hoe ny rainao niasa nandritra ny taona maro mikarakara ny vady aman-janany nahatoky izy tamin'ny fiainana ary mbola mahatoky amin'ny fiainana, tsy nangalatra, miasa mafy, mandra-pisotro ny ronono. Tsy ny olona rehetra tompoko ny manao an'izany. Tena mitaky faherezana sy mitaky fahazotoana, ary tena mafy ny andraikitra ny ray. Tena niezaka ny ray aman-drenitsika. Jerevy ny reninao nandritra ny 30 taona, nandritra ny 40 taona ny karakaranao, manasa ny akanjonao, mikarakara ny sakafonao. Tsy ny olona rehetra tompoko ny manao an'izany. Fa mampahery antsika tanora hoy ny Baiboly teo, manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay hitondran'i Jehovah anao. Ary mandra-pahatonga anao hoe tena miteraka zay vao tsapanao hoe tena zaika ny tena toeran'ny ray aman-dreny. Araroty dia mbola velona ny ray aman-dreninao. Ny akamaroanareo mijery eo zao mbola velona ny daholo ny ray aman-dreninao. Misy olona maniry ny toeranao mba te hanana ray aman-dreny tahaka anao, sady tsy manana ray, tsy manana reny intsony. Ary raha misy amintsika ihany koa tsy manana ray aman-dreny intsony, Andriamanitra hiahy anao, tsy hamela anao irery. Manana tombony ianao, manana ray aman-dreny. Noho izany manokana fotoana ho andry zareo ahafahana miaraka misakafo, miaraka mandehandeha miaraka amin'ny zareo atsoa izy ny atao hoe fahasambarana dia tsy materiel. Tsy hoe manana fiara be na manana trano be dia sambatra, fa reo ray aman-drenitsika ireo dia anisan'ny fahasambarantsika. Noho izany araroty ny fisian'izy ireo mandra-pialana izy ireo eto ambonin'ny tany, fa raha tsy izany dia hitomany ianao dia hanenenanao zany. Noho izany manaja ny rainao sy ny reninao dia ho maro andro ianao amin'ny tany izay hitondran'Andriamanitra anao. Raha nafinaritra anao ny vidéo aiza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Raha mbola tsy abonné amin'ny Pejy ianao, manasanao hisabonina amin'ny Pejy. Mame fotoana antsika amin'ny herinan'io toy izao indray. Veloma tompoko.